Madagasikara. Ato ndray tsika ifampitana ato anatin'ny fotaka dia tsy maintsy apitsika vaovao foana le izy tsy hoe resaka lely foana akory ny atao fa mba ampiana fianarana amin'ny fiainana. Jerenareo ny akanjo mikorozaroza kely be dia be nahazo mikorozaroza dia andao tonga dia efa ataontsika le izy fa tsy ela be loatra izany. Nataontsika voaloha dia fotaka fond de teint filaza anazy dia ity moa zany zareo tsy misy mitovy amin'ny tarehako a, dia tsy maintsy mampiasa ilay somary hafa kokoa zany le mazavazava. Ito moa le tsy mety miakatra le izy fa aleo tonga dia hosorako ohatran'izao. Somary marihatra kokoa ito miohatra amin'le anako teo aloha dia zay. Kafiriana ihany na izany ara fa tsy dia hoe tonga dia manao maimaika be eo. Dia ina no ataontsika, mampiasa borosy isika menakavy, borosy hanakonana ilay izy. Petraka le fanontaniana ny aloha any hoe fa inona ny asan'le fotaka dia valiny tsy maintsy ampiana le fotaka ny tarehy indrindra rehefa hoe manao make-up indrindra kalapiso antony dia hanakonana ilay tandra. Ianareo raha tsy lasan'le borosy daholo ny fotakako e, nefa tsy maintsy atao le izy na tiana na tsy tiana. Tsy maintsy ampiana an'le izy ny tarehy. Misy karazany be dia be ny lokon'le izy fa ny anahako ity zany ny tazako tao mpivarotra dia ity aloha no nalaiko. Raha ny tokony ho izy mba hoe somary matromatroka kokoa mitovitovy ny tarehako fa tsy mety mahita ako. Dia jerenareo tsy ampiako izao le eto ambany a satria rehefa avy eo za rehefa hanamboatra le eto amin'ny volomasoko a dia tsy maintsy ho feno eo fa aleo aloha andeha amin'io. Zay. Latsaka manahirana zalahy, manahirana ka ity koa nge zareo efa tapaka e. Tsy maintsy ampiako le eto ambony kely eto. Hitanareo zao be tapakandrina be eto ambony eto. Dia tsy maintsy ampiana ihany koa aty ambony fa tsy maninona izany. Vita aloha ny amin'iny. Dingana voalohany zay ny vita. Dia andeha ho any amin'ny dingana faharoa. Ianareo nge le borosy raha tsy firetaka mihitsy amin'le izy e, na zany raha tsy faly nefa zany hoe io moa zava-misy. Dia inona no ataontsika manaraka, ho ampiasaintsika ny zay hita tsara izy. Fotsy loatra le izy a dia hanamboatra anako. Hitanareo ito, hanakonana ilay fotsy be a dia manao an'ito zavatra ito foana ako. Hitako amin'izay ke moa borosy amin'izay no ampiasaiko hoe. Aiza moa le borosy nampiasaiko tamin'iny, misy borosy nampiasaiko le borosy fampiasana teo ihany no ataoko amerenako handokoana ilay tarehako. Takonana zany ilay fotsy be. Hitanareo iny, satria zahako somary mangamanga dia takonana ilay fotsy be. Zay. Amin'izay mba miavaka kokoa zany le izy. Hitanareo iny, mba saritsarina kokoa le izy amin'izay fa tsy zay. Ampiana daholo manodidina rehetra.
Zay. Tsy hitanareo efa miavaka amin'izay. Ao ve? Hitanareo iny? Zay. Somary matromatroka kokoa zany ny tarehako fa tsy fotsifotsy be. Le fotaka zany teo le izao zany zao le fond de teint somary ohatran'ny hoe marron marron fa tsy mazava loatra. Takotakona kokoa zany ilay izy amin'izay fotoana izay. Dia afaka somary ampidipidinareo amin'ny aty any ambany aty satria ny ambany aty koa nge rehefa avy eo tsy maintsy hosotrosotra. Tsy maninona zany fa afaka hosorana mba hamparitadritaka aty ilay make-up. Zay. Dia ahoana nareo? Somary atao matromatroka kely eto. Inona indray manaraka? Dia nisy lamaody vaovao hitako tany aloha tany hoe atao somary mazavazava eto ambany eto zany. Eto sy ny eto amin'ny eto ambanimbany eto sy eto. Andramako indray ilay izy hoe ohatran'ny tsy fotaka ny ataondry zareo fa anona. Zany efa tsy manana. Aleo andramako an'eto fotsifotsy ito hoe raha mety. Ety. Tsy mety? Sa angalako le poudre fotsifotsy ery? Hoe atao mazavazava kokoa le izy. Fa alonge manana poudre fotsifotsy aho koa dia alaiko le izy. Ray minitra kely dia efa miverina eo ah. Hitanareo ty? Ity ilay poudre ohatran'ny fotsifotsy. Andramana aloha ka be dia be ny ity. Oy, efa misokatra. Efa nampiasaiko any somary le taloloha teo fa andramako aloha raha mivoaka. Somary ampiana mazavazava zany le eto amin'ny ambony eto. Sady mamovoka be. Feno hatramin'ny akanjoko. Eto amin'ny ambony ihany ampiana fotsifotsy ah. Toa very fotsiny le izy ry zareo. Dandro tokony le izy very daholo. Eto amin'ny ambony zany tia pitsika fotsifotsy ty. Zay. Zay kapa. Very ny sasaka le izy, feno ny akanjo. Fa aloha fafana kely ry zareo tena fabara. Io, fa daholo le akanjo rehetra. Ampy izay aloha. Nareo tsy nahita hoe ny teo ihany eo? Izay aloha. Tokony ihany natao hitanareo le poudre fotsifotsy le ohatra somary maditidity saingy ito tsy mety ito. Mbola hikaroka an'izay zako rehefa malalaka dia amin'izay mba mety tsara le izy. Fa ny hatreto aloha zako tsy manana le izy. Mba hoe hikaroako ato raha misy. Hitanareo tsisy ato aminao. Nena izany ty. Karen'ito poudre fotsiny. Nasan'ito le mangirangirana kely ato amin'ny tare.
hoe mila mazavazava kokoa zany eto ambony eto sy eto amin'ny ambany. Ka aloha andramako atao indray anaty poudre anankiray ito koa nge tsy azoko mihitsy. Andramako amin'ny poudre anankiray eto raha mety. Eto. Hoe amin'ny ambany eto somary atao fotsifotsy kokoa. Toy ny eo ihany ny eo. Dia ny eto ampovoany atao marron. Le marron tonga dia mihosotra tsara. Le ity marron ity ilay mampiavaka an'ilay mba hoe somary manina moa zany, somary lasa mananondry zany, mahi manina moa zany filazana azy, tarehandry lasa somary tsy dia matavy loatra zany, manamboatra ny firafitry ny tarehandry izay ny asan'ilay marron. Aloha amboariko indray atao amin'ny ilany fa tsy nety tsara. Toy tsy mety. Mbola tsy dia haiko tsara loatra ilay izy zareo. Le fitaovana ananako ihany koa ambonin'izay mbola tsy ampy. Talareo tato zao nety tsara ny nataoko. Fa le atao amin'ny ilany ohatrany tsy mety zany le atao amin'ny ilany. Tsy haiko hoe inona ny olana. Ohatra fa hitanareo anazy tsara ve? So hoe hitanareo raha mijery firafitra tarehako nareo tsy boribory be ohatra le teo aloha fa somary maranidranitra. Zay. Na fa ampy izay aloha. Kotika mihitsy ilay borosy nanaovako anazy. Ny andray ny ataontsika manaraka hoe tapokandrina eto koa mila ampiana matroka kely fa aloha rehefa avy eo vao atao. Inona ny manaraka? Namboatra volomaso no ataontsika. Inona ny tianareo lokona volomaso? Fleurette mba vaovao indray a. Inona ny lokona volomaso tsaratsara. Andeha ataoko hohanina indray aloha. Inona moa zany ity? Volomparasy. Misy fomba fanamboarana volomaso hitako vaovao any a. Andramako aloha raha mety le izy. Le rehefa mandrafitra volomaso. Aiza le fanamboarana volomaso? Ity crayon ity moa zany dia tena miasa mafy mihitsy atao aminako. Ho anareo izay le mpanao make-up moa zany tena mety aminareo ihany koa ity fa ity an'ity indray ry zareo nataoko hitanareo ito karazana ito. Efa nataoko le mangamanga fa mba hanao an'ity volomparasy kely ity indray zahako aloha. Ho jerentsika hoe sa ataontsika raozy. Efa ela izay tsy misy raozy a. Aleo aloha atao an'ito fa
za efa ela koa zao mbola tsy nanao an'io. De aloha za kijery fitaratra no manao anazy. Tô tsy mipoitra. Izy koa nge raha ohatsy mipoitra de makambo be manao anazy. Atao tsy tazana le izy zareo. Kidina fotsiny zany. Efa mipoitra kay. Mbola hoe tsy maintsy hoe miandry le somary manina moa zany, somary matevitevina. Atao matevitevina angamba zany zay vao hoe mety raha fahalalako anazy. Mbola hoe lety vao vita. Tazana kely fotsiny e. Azoko zany. Mety le mbola kely ngamba le tazana kely fa aloha atao somary. Zay fa manomboka hitahita amizay. Zay manomboka hitahita amizay izy io zao. Ohatra lasa lavitra loatra nanaovako le volomaso ka aloha za koa manantonantona amizay eto aloha. Hitanareo le famaritana volomaso ho andry zareo le efa mahay matianina ny fanaovana zareo anazy, de ny ambany aloha ny ataony zareo faritana ny eto amin'ny ambany de faritana amin'ny crayon kely koa eto ambony de tsy ataony mitambatra be manakaiky le izy somary lavidavitra kely ety. Hitanareo ve? Ohatran'ny tsaratsy sa na fahitanareo le izy? Da aloha ataontsika indray lilany ary e. Ataontsika indray nilany eo. Engane mba ho tsara ohatran'ny le eto amin'ny ilany ihany. Le izy koa nge raha ohatsy mitovy de lasa makambo be. De tsy maintsy ampitoviana le izy. Ao ve tianareo sa tsy tianareo? Zay. Ny fa mety amizay. Midina amizay ve rehefa eo? Mino fa midina amizay Zay. Hitanareo tonga fe de mety mitovy tsara le izy amizao. Mety ratsy fa mbola tsy tena amile tsara. Mety tsara. Mety ratsy fa tsy tena hoe mety tsara. Aloha fa ohatrany misy loko ohatrany koa nge atao amin'ny ilany ato e. Tsy de mitovy. Da hoe andramako ty anankiray ty. Efa nazoto fa ty le loko tiako aloha de aloha tsy atambatambatra. Indray no ataontsika manaraka zareo. Indray no ataontsika hodiovintsika le eto amin'ny ambony sy ambany fa oka aloha ho apetrakintsika tsara atao tsara dio le izy ho lokontsika tsara. Tsy afaka miverina etsony mantsika rehefa hoe voaloko ny manodidina.
Zay. Atao amin'ny ilany indray. Atao amin'ny ilany ohatra matromatroka kely. Ohatran'ny tsinety. Ohatran'ny vilana. Vilana sa tsy vilana efa vilana zao le hoe tsy mora manao zavatra tsy maninona fa alao le vilana eo fa rehefa avy eo rehefa atao amin'le ohatrany hoe lasa nidina ambany ilay inona moa zany, nidina ambany ilay atao amin'ny ilany dia ilay niakatra ambony ilay atao amin'ny ilany. Tsy mazava mihitsy. Nefa za tsy te hikitika an'ilay atao amin'ny ilany intsony fa efa mety tsara. Hitanareo ohatrany tsy mitovy ve le izy sa hoe tsy mitovy le izy. Koa aloha somary ampidinidinina le atao amin'ny ilany. Zay ngambe. Mino fa zay le izy zay aloha ny loko. Zay angamba mampety anazy satria raha vao manjary lasa mikasoka loatra eo indray raha vao ohatra ka atao. Sa ho ataoko hitange andramako amin'ito loko anankiray ito raha tsara. Takona sa tsy takona. Niavaka ve sa tsy niavaka fahitanareo anazy? Mba hoe ataoko an'ity loko anankiray ito e. Volomparasy ihany fa somary mangamanga. Laoko zay ka kitikitika volon-tsoavaly edy avy eo mandeha tsy mandeha amin'izay laoniny fa zay aloha. Zay aloha dia ho amboarintsika amin'ny hanina indray. Ho ampitsika indray no ataontsika zao. Ho ampitsika fotaka anakonana anazy. Fotaka no manakona an'ilay izy. Aloha andramana kely farany indray. Ohatrany tsy mahatoky lolo mihitsy nge le izy ry zareo fa nareo nga ahoana? Aizany tsy mety amin'ilay izy. Ohatrany hoe mety tsy mety zany. Vilana mahitsy hafahafa zany. Mety sa tsy mety ozy nareo? Alao andeha amin'io e? Alefa ary alao andeha amin'io fa ho diovintsika amin'izay ny aiza le fanadiovana anazy.
ilay borosy fanadiovana azy. Toa tsy tika laborosy e, aiza indrindrika laborosy a. Tsy te hiasika lany. Hitanareo ty ilay borosy ilay somary maranidranitra kely ohatr'izao. Dia ho ampitsika fotaka. Ohatr'izay zany ilay manadio anazy, manadio ilay volomaso mba hampiavaka ilay izy amin'ny be sy ny maro. Ka loloha, ilay ato aoriana mbola ho diovy kely indray mandeha zareo fa avy eo mantsy io tsy maintsy ho takona. Ka aloha iverenako diovina kely. Dia izay mba mazavazava tsara. Ao, efa matavitavy amin'izay ilay ato aoriana. Izay. Dia ho ampitsika fotaka amin'izay. Ity ilay fotaka, ho ampitsika fotaka amin'izay. Tsy tena hoe fotaka be fa ilay eto aloha kely eto izany anakonana ilay fotaka kely fotsiny. Eto ilay manomboka sarotra be amin'izay ilay manao anazy fa mila fianarana. Io manodidina lamosiko. Eto amin'izay, eto amin'ny fanamboarana anazy. Hitanareo misy fotaka kely eto a. Anadio volomaso amin'izay zahako. Sady matahotra ihany. Io ary fa nisy mivilana kely. Vilana kely ilay izy. Nisy somary vilana kely teo amboho fa tsy maninona fa aleo andeha amin'io aloha. Rehefa eo avereniko faharitana indray. Slow andeha amin'io raha fa tsy olana. Tonga dia hidina ato indray tsika aloha. Eto amin'ny ambany. Hitanareo izay mahatsara ilay hoe tsy ampiana fotaka aloha ilay eto amin'ny ambany satria tsy inona ilay mbola hanamboatra volomaso ohatran'izao ianao dia tsy maintsy amboarina ilay izy. Ka aloha mbola tsy ampy ilay fotaka teo. Tsy moramora amin'ny manao zavatra ilay rehetra e. Ilay mamatotra ny eto ambany ohatra somary moramora. Fa aleo akipo ny masoko. Io ohatra ny tsy mety. Zay. Ohatran'ny nety a. Nety sa tsy nety ny fahitanareo anazy? Mety. Fa hodioviko rehefa avy eo. Aty izao mbola misy kokany a, tonga dia eto amin'ny ilany ahako a hamita an'ilay izy.
le ariariana zany kendrena foana zany le ariariana somary maranitra ohatrany eto de tapitra moa le izy a gaga nareo efa maninona ary le izy ny hoe tany ariana nataoko voaloha satria kelikely kokoa ilay fotaka de zay nampatonga le izy tonga de hoe tany ariana nataoko fa ity a efa betsabetsaka de ataoko avy any aloha indray mety ve zay hitanareo fa nety zay de hidina atao ambany indray tsika mbola misy kokany kely de ilo ny atao zay ny atao ambany ohatra moramora manao alizy fa le ry ambony somary sarotsarotra zay hitanareo miavaka tsara am'izay izy de amafa le izy am'izay tsika ho ataoko eto ambany ilay kokan'le izy fa eto ambany koa mantsy mila fotaka mazavazava eto ambany eto hitanareo ty zao matevina be de apetraka eto ambany eto le izy na amin'ny ambany eto koa mantsy mila fotaka mazavazava de azako ka aloha diodiovina tsara le eto amin'ny ambany eto ave satria avetsika ametraka anadio make-up tsika de tsy maintsy mila diovina tsy de tsara loatra zany le hoe lasa matevina be le izy raha ny tokony ho izy io a fafana diovina amin'ny éponge fa reveo tsy maintsy diovoka amin'ny éponge fa tia zany mba mandanindany an'le le fond de teint le fotaka zay ka aloha eto ampina de eto koa ampina eto amin'ny olona eto reveo mantsy mila diovitsika ho amboarina atao misimisy mila mazavazava le eto ampovoany eto rehefa aveo de zay ka aloha mbola kafirina fa mbola misy matevina loatra tsy voatery ilay borosy nampiasainareo teo a no atao analana ilay izy fa raha ny tokony ho izy a éponge no analana anazy fa renazy zany a mba manala ilay le ambon'ambony zany mba tiako ipetaka amin'ny tarehiko eto amin'ny ambany satria eto amin'ny ambany eto koa ny tarehiko mbola tsy ampy ilay fotaka sasany a de zay mba tonga anahako manao le izy eto amin'ny ambany mba tsy ho very le izy mba mitsitsy fotoana ny fitsitsiana nareo koa zany zay hitanareo manomboka manifinify le izy zao zay vita ny fanadiovana izy fa tsy maintsy ampiana éponge kely ihany le izy na zany ary nareo mahitsy tsara am'izay tato zao somary nisy ohatran'ny vilana kely fa tsy manino io fa aloha andeha amin'io de ny ataoko a tsy maintsy diovoka amin'ny éponge am'izay
mandany ale ambonambona fotaka ako zay mampatonga anako manao ale izy ohatry zao. Zay afaka tsara fotaka tamin'ito a. Fa ny ataontsika zao a de anamboatra ilay kaloha diovina akaiko, diovina ilay fotsifotsy be satria tsy de tsara loatra ilay fotsifotsy be ohatran'izao zany. De hitanareo raha tokony izy zany l'éponge ny atao, l'éponge eto fa l'éponge koa ke mampatahotra be manao an'le izy satria matahotra le izy le voasondra voafafy e. Raha voafafy de nenako ny be indrindra mierina indray zahako nefa io a rehefa atahorana se zay. Fa ho ataoko amin'ito le anona manifinify kely ito le fanaovana make-up, hitanareo le fanaovana make-up ito de mba io zany mba atonontonony kokoa. Zay mba metimety, tsy hoe mba atonontonony zany fa mba eo kokoa. Eto amin'ny ambony zany io ataoko io. Hitanareo iny manala ilay fotsifotsy be le raha ny tokony ho izy zareo mba hoe mitovy ny volony, mitovy ny hoditro ilay fotaka de tena mety be, saingy tsy mitovy de zao lasa mamerina. Zay. Hitanareo iny, hitanareo mazava amin'izay. Zay mazava tsara amin'izay. Diovintsika indray atao amin'ny ilany. Ka io le eto ambony aloha ny atao. Zay. Zay. Madio tsara amin'izay iny a. Miavaka tsara amin'izao ny volomaso. Zay. Ao ve? Mety tsara amin'izay ny fanadiovana ny maso. Ho apetakitsika amin'izay amin'izay ny haingona maso tianareo atao ary. Anao haingona maso amin'izay tsika menakavy ary. Inona no apetraka voalohany? De ampiasa borosy ary za. Borosy indray nandramako atao eto aloha satria nisy namana tany aloha tany mametraka borosy. De ho andramako indray hoe borosy natao fa tsy le crayon kely. Hitantsika eo fandehany.
le fotaka koa zareo tsy tiako arina foana le satria nareo efa vola nge niala tamin'le fotaka e. Vao misy miparitaka kely izy dia mba hososorina kely amin'ny vatana zany dia mba am'izay koa mba mandimandina ny hoditra e. Fa ampiasa borosy aloha, borosy indray nataoko amin'ny make-up. Fa nareo ty zao mbola tsy nampiasaiko mihitsy hatramin'izay fa ezaka zany hamehana ho an'le izy. Dia hamaritra aloha faharitana le izy. Sady reto zavatra reto koa mangamanga no ataontsika ve sa inona ny loko faritra ataontsika? Inona ny loko tokony ho ataontsika hamaritana le izy? Ataontsika gris. Ity zao mbola tsy dia natao loatra hatramin'izay. Asa raha tsara eto. Rehefa manao lesy moa ka dia tsy maintsy atao matroka aloha rehefa mamaritra. Atao maitsomaitso. Maitsomaitso nefa efa fatao foana. Fa inona zareo ny loko atao aloha mba mampiady lokontsika menakavy e. Ity volon-draozy ity tena mbola tsy nataoko mihitsy nefa mba tiako atao. Aleo fa hanao maitsomaitso ahako e. Maitsomaitso mety l'orange. Aleo ataontsika l'orange. Tsy mety. Tsy maitso matroka no atao mamaritra anazy. Dia inona zany? Inona no tianareo ataoko mba hamaritana anazy? Aleo fa ataoko amin'ity karazana ohatrany. Ary nisy kifafa kely teto dia nakaiza ilay kifafa kely. Mibolitra ihany ve mety amin'io? Menamena. Vaky ny saiko fa tapaka ny hevitro dia ho ataoko aneto loko hafahafa eto aloha. Tsy maintsy hoe loko matromatroka no atao aty aoriana aloha zany. Ity kala raozy hafahafa ity aloha no ataoko voaloha. Borosy no ataontsika. Tsy mety sa tsy mety? Mety ve? Sa tsy eo? Tazana kely fotsiny e. Tazana kely sa hoe alefa somary ohatran'ny hoe raozy hafahafa zany ny ato aoriana. Tazana kaika. Tazana iny dia raha tsy mitovy raha ny ilany sy ny ilany tsisy olana io satria izay koa ilay mahalamaody anazy. Aloha andeha amin'iny. Ary ohatrany tonga dia marevaka tsara ity zavatra ity dia inona indray ny loko ataontsika manaraka akaikiny eo ataontsika somary matromatroka mandeha amin'ny mazavazava somary ho ampitsika mangirana. Ho ampiana mangirana ve? Aleo ampitsika l'orange. Sa tsy l'orange?
Apetsika ny toetra matromatroka fahafito aloha. Mangirana e, aleo mangirana indray no atao. Tonga dia miraikitra be izy izany. Tonga dia miraikitra be sa ny masoko ny mandro roa. Tonga dia mety. Zany hoe raha ohatra zany ka hoe borosy ve zany ny anaovana anazy dia tonga dia miraikitra ilay izy sa hoe ahoana ozy nareo? Tsy mazava. Hitanareo somary mangirana zany aloha. Dia eto amin'ny farany aloha ataontsika fotsifotsy, ity fotsifotsy ity. Eto aloha eto zany tsara foana raha hoe mba atao fotsifotsy mazavazava ilay izy. Matetika mila tsy maintsy atao mazava foana. Ao, tsara sa ratsy? Ohatran'ny tsy ratsy. Zay, mahay mampiady loko amin'izay ah. Eto amin'ny sisiny eto zao nataoko somary karazany loko anankitelo sady mifampianatra antsika mianakavy. Hitanao loko anankitelo. Ny iray zao somary raozy dia manaraka somary tsy maintsy matromatroka zany le ary amin'ny sisiny dia eto amin'ny ampovoany somary mazava. Nataoko somary mangirana dia eto amin'ny aloha somary mazava. Zay. Boaka aloha averiko kely aloha eto amin'ilay somary ana fa tsy ohatran'ny tsy dia tazana. Ohatran'ny tsy dia tazana. Zay. Dia ilay mavomavo aty amin'ny farany aoriana, ilay volondraza aty amin'ny farany aoriana. Zay. Tianareo sa tsy tianareo ilay izy e? Mety tsara izao. Ho eto amin'ny ilany amin'izay antsika tsy voatery hitovy akory ilay lokon'ilay izy fa mba atao samihafa. Izay mahara an'ilay izy dia tsy voatery hoe ho ampitoviana akory fa hijery loko hafahafa indray tsika aloha. Efa manomboka mahay amin'izay za dia hitanareo torohevitra amin'izay zany ilay izy tsy atao amin'ny ino moa zany? Tsara kokoa zany ilay izy raha borosy no anaovana anazy e. Inona indray no ataontsika amin'ny voalohany eto? Aleo ny ary amin'ny sisiny atao mahazatra somary marevaka foana zany. Matromatroka zany ilay ary amin'ny sisiny. Inona moa zany ity? Spakta. Ity indray no ataoko ary aoriana. Hitanareo tonga dia mety be. Tonga dia miraikitra be izy zany. Tonga dia mety. Tonga dia miraikitra be ilay izy. Tsy miandry antsona fa tonga dia miraikitra. Dia ito moa zany ny aty aoriana natao betsaka fa ny ato amin'ny devant tsy maintsy hoe misolo kely ohatray foana. Ny ato aoriana aloha mety tsara. Rehefa mbola amboarintsika ihany ny maso rehefa eto amin'ny ilany fa hitantsika eo ihany. Ohatran'ny somary aloha atao matevitevina ohatran'ny tsara ity. Lasa hovaiko aneto indray koa ny eto amin'ny ilany. Loza fa ohatran'ny ratsy.
lasa ny ratsy ndray le ty e penika mihitsy koa nge zany rasipy e. De ina ndray loko tianareo atao tampovoany, ataoko loranjy na mavomavo e. Ho ataoko mavomavo, ho jerentsika fandehany mavomavo. Ohatrany tsara. Tsara. Mavomavo sy menamena de mitambatra lasa loranjy. Ay tokoa moko. Kaloha eto koa zany ampiana kely. Zay. Hitanareo ve? Izy tena mety tsara le naovako anazy ato. Mety zany. Aloha andeha amin'io fa tsisy solana io. De loko farany eto amin'ny devant. Ina nataotsika ho fotsifotsy. Aloha averiko atao le gris teo fa le gris ohatrany tonga de mety sa hitady loko hafa ndray tsika, loko hafa mazava sady marevaka. Inona le izy? Mba loko mazava sady marevaka. Marron efa mety. Lo atao loko hafa. Ato tsy mety. Aloha atao le gris teo ihany. Ato tonga de mety tsara. Ataoko maitsomaitso. Hitanareo ty maitsomaitso mazavazava ito, ho jerentsika hoe ho ety sa ho tsara sa ho ratsy. Maitsomaitso ndray ito. Tsy mety. Ela be izy zany. Zay. Mety ihany. Fa le eto amin'ny ilany kosa ny tsara e. De ahoana? Tianareo sa tsy tianareo? Am'le ui am'izay a. Mahay am'izay sa tsy mahay? Mety am'izay zao e. Le hitanareo le pose le eto amin'ny masoko eto zany zareo tsy mitovy a. Jereo tsara fa ny anahy zao eto anankiroa de ny aty indray misy ohatrany anankitelo le pose-n'le izy. De aleo andeha amin'io fa io zany io. Tsara sa ratsy? Aleo aloha andeha amin'izay zany.
ao mety am'izay kaloha aiza le mavomavo teo averina amboarina kely io le mavomavo aloha io angalarina kely amin'ito. Zay ao mety tsara jerevinareo fa loko samihafa ireo nataoko ireo nefa hita hoe tena mety. Inona indray ny manaraka ny orona be, orona no amboarintsika eto. Aleo aloha le mitsipika kely ery ambony ery sa orona, aleo aloha orona ka, orona aloha ny atao. Sokafana dia ampidirina dia sokafana dia ampidirina dia sokafana dia ampidirina. Nanamboatra orona isika sa tonga aloha dia volomaso, ka le volomaso manakana be aleo aloha orona ny atao. Ohatrareo eto ampovoany zany tsy maintsy ampiana le ohatran'ny orona rehefa manamboatra orona, tsy maintsy atao mazava kely kokoa eto amin'ny orona, eto sy eto. Matetika ohatr'ovona le fanaovana orona, mila mazavazava kely ilay izy. Ho an'izay te hanamboatra orona io fa tsy voatery hoe zao foana akory dia ampitsika loko marron amin'izay, ampitsika loko matromatroka. Aleo ataoko an'ity le efa nampiasaiko teto ity fa ito ihany tonga dia mety. Lasa matroka loatra. Hitanareo mamaritra le orona io satria ohatran'izao le mamaritra orona. Zay dia hodiovintsika ilay izy, hodiovintsika somary tsy dia atao hita loatra ilay fotsy be, ilay marron zany tiako lazaina. Dia ato amin'izay anamboatra ilay eto amin'ny mbola misy kokany kely ilay izy teo. Gaga nareo maninona ataoko marron satria mamaritra ilay ihany tsika, mamaritra ilay orona. Ny eto ampovoany tsy maintsy atao mazava dia somary mazava kokoa fa aleo aloha hitady an'ilay fanamboarana ilay izy fa manjary lasa potika daholo ilay borosy. Efa aty zany nosimbaiko nanaovana ilay izy dia ito ihany no anaovako anazy. Ataontsika mazavazava amin'izay zao ilay izy. Izy amin'izay ilay loko mazava. Hitanareo ity loko mazava ity
ity loko mazava ity no ampiasaiko anadiovana anazy. Tapohana somary loko mazavazava zany ilay matroka teo mba tsy ho hita tsara. Raha ny tokony ho izy efa mify borosy ny anaovana anazy fa nenahy aloha ito ny ataoko. De lasa be loatra ilay izy fa zany hoe tsy maintsy anesorana kely. Lasa be loatra izy zany. Lasa be loatra ilay izy dia simba ny epongeko. Zany efa mikafiry. Ka aloha mafana kely afaka miborosy mihitsy ilay izy aloha fa somary hitanareo lasa matevina loatra indray ilay izy dia raha vao lasa matevina dia lasa ratsy. Mafako miborosy mihitsy aloha fa fafako amin'ny éponge mantsy fa tsy hoe borosy. Ilay éponge nanaovako anazy dia amin'izay mba afakafaka kokoa ilay izy. Zay. Hitanareo zay fafako tamin'ny éponge ilay mazava be teo satria ilay firetaka be teo dia hanamboatra ilay izy amin'izay zako. Ho atambatra amin'izay ilay loko teo ilay marron be teo ampakarina ambony sasany satria tsy inona anakonana ilay hitanareo iny. Zay manomboka somary tsy dia hita intsony ilay matroka be teo. Hitanareo iny. Zay miavaka amin'izay izy zao.
Zay. Hita amin'izay zao hoe miavaka ilay orona. Ka ohatra lasa le eto ambany eto lasa matroka loatra nefa raha ny tokony izy tokony fotsifotsy. Raha ny tokony izy fotsifotsy ny eto ambany fa tsy zay. Tanareo zao raha mijery oriko zanareo dia lasa somary lavalava ny oriko, tsy boribory be le petaka be ohatra le teo aloha teo. Sa ahoana fahitanareo anazy? Tsy hitanareo nisy fiovana? Zay. Dia rehefa vita iny dia ampiana mangirana kely amin'izay eto ampovoany. Izy ny rikala mangirana, apitsika mangirana amin'izay eto ampovoany, dia amin'izay miavaka tsara izy. Fotsifotsy zay. Hitanareo boribory kely fotsy fa tsy atao ngôza be, lasa ngôza loatra izy zany. Dia eto ambony eto ndraiky zay, ampiana kely fa hoe somary mangirangirana kely fotsiny zany eo, zay ny antony le izy. Zay, hitanareo iny? Aleo ampidinika ambanimbany kely fotsiny, tsy atao be dia be fa tonga dia idirana angano indray. Zay. Ao, hitanareo iny? Lasa lava orona zao dia somary ohatran'ny hoe mangirangirana kely. Zay. Ka alefa le boribory eto amin'ny oriko anankiray eto ohatrany tsy mety. Ohatran'ny hoe lasa lavitra loatra. Zay. Lasa ohatra boribory hafahafa zany koa le izy. Ao, miavaka amin'izay le izy zao. Tsy hitanareo miavaka ve? Zay. Aleo andeha amin'io fa tsisy olan'izany. Idina indray manaraka ametraka volomaso aloha. Le mametraka volomaso koa nge zareo mandreraka be le izy fa ampiana maintimainty kaiky. Ampiasaiko amin'izay aloha ito Kylie Jenner ito. Hitanareo ity Kylie Jenner ito ampiasaiko amin'izay ity aloha. Mbola tsy nanao pomety aleo aloha apetaka ny pomety. Pomety io tena manatsara ny tarehy. Izay itiavanareo anazy, ohatra hoe raha tsy ataonareo inona moa? Raha tsy ataonareo lokomena le izy fa atao maquillage dia tsisy olana mihitsy fa nenaha
Tena tiako ilay izy atao lokomena satria mampiavaka amin'ny faritra ny tarehany koa ilay izy rehefa atao. Tena lasa be dia be ka aloha atao amin'ny ilany indray hoe atao amin'ny ilany izao mety tsara. Atao amin'ny ilany ohatrany tsy dia mety. Zay. Lasa be loatra no ataoko tato amin'ny ilany dia ohatrany lasa be loatra ilay izy dia ohatrany mety sa tsy mety ozy nareo? Ao ve? Fa ilay mampiavaka ny tarehako ohatrany tsy mety. Ilay ozy hoe atao boribory eto dia iny ohatrany tsy niavaka loatra fa ho averiko atao indray aloha. Ange ilay mandreraka hoe tokony tia hoa eto mba tiako. Eto izany tanana indray no ampiasaiko eto. Raha tsy tiako atao amin'ny tanana ilay izy satria efa lamaody dia tsy maintsy tanana ihany no atao. Zay. Dia ampiana mazavazava amin'izay eto amin'ny soka. Soka izao ny mbola tsisy ka aloha atao raha mbola misy koka neto dia mety atao amin'ity fotsiny. Zay. Ambina fotaka mazava eto. Zay. Alao izay fa rafetina kely fotsiny sisa. Ampiako rafitra kely matromatroka izany. Hitanareo dia eto koa ampiana matroka kely. Izay itiavanareo faritra ny tarehanareo izany tsisy olona fa ny anahako mba tiako fotsiny hoe atao somary maranidranitra. Zay. Ao ve? Ndao amin'izay ara ho ampitsika volomaso. Volomaso dia avy eo manao ny lokomena. Ilay volomaso ilay taloha ihany eto fa izaho tsy mividy vaovao Tia ilay volomaso nampiasaiko taloha iny hitanareo ty. Tsy ariana izany io ko lany ny volanay. Ianao hoe izany dia vidy volomaso isaky ny anamboatra lavo izao. Fa tia ilay taloha dia ataoko tsara pirina fotsiny ilay izy dia ampiasaina ihany avy eo. Fa tsy maintsy ampiana lakaoly, mividy lakaoly izany ndray ny ahitana anazy. Ka ilay manao lakaoly koa hitanareo ilay lakaoly maintimainty dia avy eo potika eo amin'ilay andramako atao eto amin'ny ambony aloha dia tonga dia efa eto amin'ny ambony no mametraka an'ilay izy. Dia tonga dia apetaka eto avy eo. Tonga dia eto izany atao tonga dia efa direct sa ahoana ozy nareo? Tonga dia direct eto ny volomaso mipetraka rehefa avy eo. Angany mba hety. Latsaka daholo izay tsy tokony latsaka. Mety sa tsy mety? Ny mitsafany ny hafany. Raha ny tokony izy ilay vy iny nanaovana mbola hianatra manamboatra an'iny koa izaho mana. Maraikitra izany. Hitanareo izy tsapako hoe mibahana be eto amin'ny masoko eto ilay izy. Ohatrany lasa ny ariana be ve?
ohatra lasa ny arina be le izy e. Ohatra lasa ny arina be le izy. Kalo izy tokony hidina aty ambany lasa miakatra any ambony. Tsy nafafa be zany le izy. Leo andeha amin'io afabaraka fa vaky daholo ny entana rehetra. Sady le loko tena tiako mihitsy no very. To lasa mena be le izy. Fonao izy zany lasa mena be. Lao fa apitsika lakôly indray eto amin'ny volomaso iny. Hitanareo zaho zao mahatsapa mihitsy misy mibambana be zany eto amin'ny masoko eto. Tolo lamaody tolo fatin'ny lamaody ozy le fitenenana. Apiko lakôly hatramin'ny aty alohaloha aloha dia amin'izay sendra mba hoe metimety le izy. Ka mandreraka amin'ity lakôly ty nge zareo le izy maintimainty dia raha vao tsy mahay maniritra ianao dia izy dia maina eo koa io rehefa avy eo. Mety amin'izay ty raha ity. Mety sa tsy mety? Azafady tompoko. Misy fosa. Rehefa mihavana moa dia hoe misy fosa. Tady latsaka ny ranomasoko marina. Sata tokoa manao an'ilay izy. Zay. Varabelatra amin'ny masoko. Dia ahoana tsara saratsy. Aloha andeha amin'io. Zaho zao zaretinareo mahatsapa hoe misy zavatra manakatsakana be ao masoko. Dia le olona manao le mametraka an'ity atao amin'ny maso eto koa dia hoe mba tsy mahatsapa be reny olona reny manakatsakana be le izany hoe izaho moa izany mba samba manao an'izy dia mety hoe misy olana ohatr'izay fa arakaraka fahazarana ihany ngamba raha fahitako anazy. Ohatrany tsy dia maninona. Lasa niakatra ambony loatra ilay nanaovako an'ilay izy le lakôly. Tsy maninona aloha andeha amin'io fa io aloha no eo rehefa zahazahatra eo za dia mety ety ihany le izy na hoela na hoaingana fa io aloha misy eo. Dia ndao indray tsika hanamboatra indray nambaritsika ampitsika le sisiny kely eto. Ampitsika le sisiny ity le sisiny somary le mba haingonaingony tsy fatapiviana. Lasa tsy nety.
Tena lasa ratsy izy izany. Tsy taina izay anaovana anazy. Lasa matevina be nefa io tsy azo fafana intsony. Tsy azo fafana intsony io fa efa io fa io eo. Dia aleo atao indray aloha ny eo amin'ny ilany. Tsy maintsy matevina be ohatr'izao koa izany no anaovako an'io izao. Anaovako ny eto amin'ny ilany fa raha tsy izany mampiomehy. Mila atao mitovy. Dia atao somary matevina. Izay ve? Ampiana kely. Ao ve? Tondratsy. Eo aloha andeha amin'io. Izay. Ohatsy izao raha mikipy dia ohatrany tsy tazana loatra ilay izy. Izay. Ratsy ilay izy. Rehefa mikipy dia ratsy be. Izay vao mety. Na izany na tsy izany ary ohatrany tsy dia tiako loatra ilay izy ry. Eto amin'ilay devant eto ohatrany mila atao maranitra kely anandrana ve? Atao ake andramako e. Mila atao maranitra kely eto amin'ny devant. Tsy mety? Tsy maintsy hoe tika ilay izy. Izao ka. Mbola mila fianarana kely ilay eto amin'ny manao an'ilay devant. Avy aty ambany. Avy aty ambany no ampiana maintimainty. Andramana indray aloha ity raha mety. Ezakanao ilay ataony kalakali jener aloha. Aiza ilay maintimainty no ataoko. Io ilay mba hety. Lasa matroka loatra ilay izy ry zareo dia mandreraka be.
andramako atao dingany mba hety atao amin'ny ambany a. Ha, zay efa ohatra mety. Dia ahoana indray? Dia ahoana ilay eto amin'ny maso? Somary mahitsy ilay izy. Izany hoe mahitsy izany ilay izy fa tsy mahazo zava-doatra. Nampiko an'ilay make-up koa ilay izy dia izay nampahatonga ilay izy hatramin'ny hoe tsy nety loatra angamba. Izany hoe tsy tokony ampiana make-up izany ilay izy raha ny fahalalako anazy a, dia amin'izay mba mety tsara. Toy izao ilay izy lasa mampatahotra be. Lasa mampatahotra be ilay masoko. Hitanareo ilay iran'ny Katy Perry? Iran'ny Katy Perry izany ho an'izay mpakafy rockstar izao mety amin'ity masoko ity. Tia potika amin'ny masoko. Tsy tiako tiana intsony ka. Afa-po aho izay. Lasa ratsy be ilay izy ohatran'ny tsy dia tiako loatra. Fa aok'izay a ilay eto amin'ny maso aloha. Izao potika fotsiny eto amin'ny. Raha ny tokony ho izany zareo raha metraka ilay maintimainty izy izany ianao a, dia tsara mba hoe tokony tsy mametraka ilay make-up satria tsy miraikitra ilay izy. Izao zao ilay make-up koa lasany amin'ny tsy tokony fandehany indray no lasa petraka. Zay. Ary amin'ilay make-up aiza ilay borosy iray teo. Izy indray fikala borosy. Fikala borosy no manadio aneto fa ilay volomaso koa nge ny atao izany rehetrarehetra izany. Sarotra be manao ilay volomaso. Eny mbola voasantatra am-bavarano fa rehefa elaela manamboatra ilay izy eo za dia tsy maintsy hety ihany ho farany. Fa aok'izay a, afa-po ako amin'ilay volomaso aloha. Ilay maso ampidirina indray aloha ity zavatra kelikely ity fa tena mbola tsy haiko loatra mampiasa anazy fa rehefa elaela mampiasa ilay za tsy maintsy hety foana io. Ny ataontsika indray izao a dia ny inona indray? Lokomena. Inona indray ny loko tianareo? Na loko tianareo rankizy? Zaho aloha dia tsy faly amin'ilay tsy tiako loatra ilay izy nefa io moa izany io. Ohatran'ny tsy mety afa-po amin'ilay maso aho. Sa aleo aloha rangahy ampiana kely.
Zay. Ao. Na izany na tsy izany ohatrany tsy dia tsara loatra ilay izy, tsy mivoaka tsara. Ka aloha hoe mba ampiako rambony kely, ho ampiana rambony ihany aty amin'ny ilany aty raha mety. Lasa rambony inona indray izy izany? Ok izay ka. Nahitarina be ohatran'ny inona ary ilay izy ohatran'ny tsy hitako izay fandehany fa aleo andeha amin'io. Ny ilany aloha dia tsy ataoko intsony fa mankaleo be. Potika fotsiny ilay masoko eto amin'ny ilany. Fa ny ilany aleo andeha amin'io. Dia hanamboatra ny molotra indray isika menakavy. Inona molotra tianareo? Ihodina ataon'ny hanina isika. Inona molotra tianareo? Hanamboatra molotra isika. Tsara foana izany rehefa ilay manao molotra dia tsy maintsy ilay marevaka ny aty ivelany dia matroka ny atao anatiny. Inona no ataontsika? Andao tsaontsika an'ity marron ity. Atao tsy tazana? Atao tsy tazana ry zareo fa ao an. Ohatrany tsy dia tazana izy izany. Ve ohatrany tsy dia tazana loatra ilay molotra. Dia inona izany tianareo atao molotra eto raha izany? Aleo atao raozy. Ity kala raozy ity no ataoko dia dia fotsifotsy ny aty ivelany. Aleo izay no atao. Atao tsy mety? Tsy mety mipetaka ilay izy. Ka izy nge tsy mety hipetraka e. Vao maika raha tsy mety. Aleo angalako ilay loko tena tsara. Ilay loko nilatsaka eto amin'ny tany eto. Nilatsaka ankery zareo ny loko e. Amin'izay tonga dia ilay make-up ilay tsara tarehy mihitsy ny tena latsaka fa nareo nga ahoana? Menamena izany no ataontsika ivelany dia fotsifotsy ny anatiny.
Ary toa tsy mety e. Tsy mety ny loko menako androany. Sa rehefa hoe marron dia marron. Afa-baraka fa tsy mety. Kan tsy dia tazana izy zany. Miaika. Sa ho ataoko mitovy lokona volomaso zay ngamba mety. Dia amin'izay tonga dia samy miala. Metimety ratsy fa ataoko lokona volomaso rangaha. Tsy mazava an'azy ty. Zay vao tena hoe loza. Aleo mitovy lokona volomaso jerentsika raha mety. Afa-baraka. Fa dia tsy nentiny molotra androany. Izay loko natao rehetra tsy namokatra. Asa inona loatra ny olana atao. Mety sa tsy mety eo. Reraka manafangaro ilay loko nefa tsy mety mivoaka. Matroka loatra e. Dia ny eto afovoany ataontsika gris. Ha, ito mety. Mety sa tsy mety. Ohatran'ny mampatahotra be izy zany. Nareo tsy mety mampatahotra be ilay loko menako.
Zay. Loza fa ohatrany tsy mety. Sao de tokony ataoko amin'ny rano ray ary le izy. Mbola tsy nahita loza ohatr'ity hatramin'izay niainako. Apetaka le izy fa tsy mety mipetraka. Sa andeha ovaina loko mavomavo? Aleo rangahy ovaina loko mavomavo. Aleo ovaina loko mavomavo indray fa zay ngamba mety. Le gris zao mivoaka tsara fa ilay fangaron'le izy no tsy mety. Ho ataontsika mavomavo, jerena raha mety. Ha, io fa mety. Mety sa tsy mety? Mety sa tsy mety eo. Zay. Mety ve? Mety ratsy zany fa tsy hoe ahoana fandehan'le izy. Hitako mihitsy hoe ahoana fandehany. Zay. Hita miavakavaka kely ve? Tianareo sa tsy tianareo aloha? Tena napiaiky anahy ty make-up anankiray androany ty ka. Zany no atao hoe tena miaiky ahako. Fa aleo hoe andramako ampiana eto mangirangirana eto. Ho andramantsika ampiana mangirangirana. Ha, toa ohatrany tsara. Tsy nafafa be izy zany.
Lokomena tena lokomena ty a. Zay vao tsara. Zao le hoe farany vao misy vetiny a. Ove, zay. Zay kosa ka. Zao vao tsara am'izay le molotra. Tianareo am'izay hoe le molotra? Mino fa tsara am'izay izy zao a. Mafaritra tsara izy zao a, dia ny ato anatiny voafaritra, manodidina ihany koa voafaritra. Tianareo ve? Tsy tia kitikitihana intsony fa dirana angano indray sa raha mikitikitika an'io ao. Ove, zay a. Zay aloha ny androany. Dia amin'ny manaraka indray no mifampitafa. Mino fa tianareo le molotra. Lokomena le manodidina dia eto ampovoany make-up gris-gris. Ripaka mihitsy ny epongako manifinify ato fa aloha diovina kely. Raha tsy nisy an'ity zahako tena tsy mety a. Fa rehevinareo tsy ratsy latsaka daholo ny korotako rehetrarehetra tato. Latsaka daholo. Dia inona koa? Misy fanontaniana ve? Feno korotana hatrany. Hitanareo le vovoka make-up tafiditra anaty akanjo daholo le izy. Zay aloha ny androany fa ohatrany tsy dia nety loatra le eto ambanin'ny masoko eto. Kitikitika vody-tsoavaly indray dia indrindra be indrindra. Fa aleo aloha diovina kely ihany na izany na izany. Ka aloha pitsika fotaka kely fotsiny. Izy le fanadiovana anazy. Zay. Ka aloha rehefa manaraka mbola hoaiko ihany ilay manamboatra ilay hitanareo ilay manao ilay maintimainty ity. Ny hatreto aloha mbola sarotra be manao an'ilay izy fa manaraka tsy maintsy hoaiko foana manao an'io fa ny hatreto aloha izay no vita. Dia ohatra mbola misy tsy mety mahafa-po anako etsy amin'ny ambony fa aleo ampiana kely. Kitikitika vody-tsoavaly eo indray dia avy eo indray manenina. Ilay make-up ohatran'ny hoe mibahana be ilay izy a.
Fa zao mahatsapa mihitsy amin'le make-up eto, hitako hoe mibahana be ilay izy nefa zay kosa angamba e. Efa mba nanao izay afaka ihany ve sa ahoana ozy nareo? Mba niezaka nanao izay nety ihany aho e. Na dia tsy araky ny eritreretina ary ny vokatra. Zay. Ok, zay ho sao dia iongotra eto koa dia volomaso io dia nendriny be indrindra. Le volomaso mantsy hitanareo tandrametaka kely le izy. Tandrametaka kely le volomaso anaovako anazy dia sao dia iongotra eo koa. Tianareo ve ilay izy sa tsy tianareo e? Teneneo tianay dia raha tsy tianay dia hoe tsy tianay hoe. Zay. Zay fa vita aloha ny androany dia mankasitraka anareo nanaraka ny fandaharantsika. Afa-po zahako le volomaso ohatrany nampamebe sady manaitaka fa tsisy olana izany fa mpianatra eo antsika dia nampianarantsika tsindraindray eo any dia rehefa ela tsy maintsy mahaeo foana e. Lalam-piainana ny fianarana dia tsy maintsy mahaeo foana tsika na ho ela na ho haingana. Tsy efa mba maome tsaratsara amin'izay ve izao ny ohatran'ilay nataoko taloha zao ohatrany tsy dia nety a. Zao lasa ohatran'ny netinety ratsy ihany fa andao amin'izay tsika namboatra volo. Ohatr'izao foana koa hoe volo anaovana mba tokony hoe ampidinina indray aloha ny volo mba atao hafahafa indray izany le volo e. Jerevinareo kiritsandratrana kely ny akanjoko. Kiritsandratrana kely fa aleo maka sary amin'izay aloha e. Maka sary indray. Maka sary. Somary tokony hoe hidikidina satria tsy inona ilay voliko izao tsy mipoitra. Aleo atao esoriko ity haingom-bolo ity a. Esorina ny haingom-bolo dia ho ataontsika volo hafahafa indray izany. Izay ngamba mety hozy ahaka. Vao avy nanasa loha za io dia mba somary paritadritaka ny voliko somary matevitevina dia nampiako menaka kely dia zay. Somary miraikidraikitra kely le izy fa tsisy olana izany satria hitanareo zako tamin'ny zako nanasa loha teo zao nampiako tongolo a dia za mampiraikidraikitra le izy mbola tsy sintona koa. Tsy voatery sintomina foana koa nge zareo le volo fa doradorana lava eo koa dia vao maika koa. Sady za zao kenakenaiko be le voloko satria manify kely le izy dia tsy maintsy kenakenaina kely ohatr'izao mibango anazy dia amin'izay tsy miongotra be satria efa manify kely. Fantatrareo hoe fa ny hira ino moa zany, ny hira amin'izao fotoana, ny hiran'ny coupe du monde, le resaka baolina. Saingy zao anao hira challenge ny hira iny rehefa avy eo rehefa tapitra zao dia alefako any amin'ny TikTok any le hira.
Zay koa natiny mpahatonga anaky manao an'ity hitanareo ty akanjo mikiritrandritrany ty satria tsy na ho anaovako aletra laindry zay ny antony. Tserevinareo ange le volomasoko eto ambony eto hoe mandreraka be le volomasoko eto ambony a satria tsy na henoko hoe manakatsakana be le izy fa tsy maninona zany a fa ilaina daholo zany e. Tserevinareo zao hoe ranga nanify le volo tokony tsy nataoko be menaka, nataoko be menaka loatra le izy de jerena tsy lasa manify kely loatra. Zao fotsiny le izy nefa vao mala sasana tokony menaka kely fotsiny nataoko. Zay de inona am'izay zany no ataotsika pôzy am'izay sary maka sary eo sotomina lo volo ohatrany tsy ratsy zao pôzy zao. Pôzy ilany indray tsara azy de raha ohatra zao indray ohatrany tsy tiako ry zareo le maintimainty am'le maso fa tsy mivoaka tsara le izy a. Tsy maintsy mbola hoaiko rehefa ela fa ny hatreto aloha mbola tsy mivoaka e. Ao indray ary hoe tapitra ny fangalana sary make-up aloha mbola ohatrany tsy de le tsara fa tsy maninona zany manaraka mbo hatrika ataotsika tsaratsara le izy. Ho anareo izay nametraka fanontaniana maro fanontaniana any efa miezaka mamaly le fanontanianareo any anaty live ny vidéo zay zaraiko ihany koa de any anatin'ny vidéo ilay valim-panontanianareo indraindray koa le izy tonga de zaraiko amin'ny vidéo zay ataoko de anareo no mijery an'le izy. Tsy voatery hoe eo no eo zako zareo no mamaly ilay fanontaniana satria ilay olona teo aloha koa mba mametraka fanontaniana manana ny resany tiany apetraka izy fa na mba hoe tsy maintsy ho valiana le izy fa tsy voatery hoe eo no eo akory. De zay mino fa afa-po tsara nareo tamin'ny make-upko teo a de fampianatra anatreto tsika menaka fa tsy voatery hoe tonga de mety tonga de mahay be fa iny aloha vitako efa manomboka tsy hitanareo fomba manomboka tsaratsara ve le fotaka zao a efa mba metimety nanaovako anazy de miezaka zao manao le volomaso de mba fomba metimety tsaratsara ka zay le fianarana ny fiainana. Pôzy indray aloha eto pôzy indray aloha am'le volo taritina kely tsy hoe taritina ho aizy ty volo ka aloha pôzy indray aloha atao ohatran'izao le volo ose ahita atao mihitsy zany raha olo atao ohatr'izao indray zany pôzy le volo ao pôzy indray tapitra ny lalao tapitra ny pôzim-bolo amin'ny manaraka indray mangasitraka anareo nanaraka fandaharantsika de veloma tompoko.